Mbola tsara vahoaka malagasy tsy vaky volo. Mbola tsara tsika jiaby. Somary korana kely atsika. Satria misy vidéo hitako. Ary hitatsika jiaby mandiandiany. Indrindra fa tsika boka amin'ny faritra. Atsika boka amin'ny faritra. Misy vidéo mandiandiany. Nataony ambany andro, borzany ambany andro. Administrateur civil. Ambany andro la iny. Olon centralisme iny. Hitanareo vidéo iny. Mila manabado atsika izy. Mila manabado atsika côtier izy. Mila mitesta nantsika côtier izy. Satria reo nivory. Ary reo nivory. Reo ino moa teneniny zany? Reo composé. Composé manko io tsy hainay boka amin'ny faritra. Composé io boka Antananarivo. Yawa. Ary reo nivory reo membre composé. Composé volaniko io tsy hainay boka amin'ny faritra. Antananarivo na aizanay composé zany. La soupe composée. Ki administrateur civil iny mila mitsapa-tsapa jeritsika izy. Izy mbola mieritreritra fa tsika boka amin'ny faritra eo tsika olo bado. Fa ty Hafatra ty mandia aminazy. Hainao tsara. Administrateur civil. Ambany andro pour io. Zay zakadikadaly hainao. Zahay azakadikadaly hainareo. Zahay aza ianaranareo. Kodrokodro abaina. Fa zahay fa tonga saina. Zahay fa tonga saina. Fa zahay aza ianara-porinao. Anao ambany andro. Administrateur civil io. Ke anao mila mitetitetika, mila mitsapatsapa. Mila mitsapatsapa-nay. Hoe raha ohatra ekenay zaka nitenen'ny vavanao io. Tsy ekenay zaka teneninao. Natanao mandiaya, natanareo jiaby. Composé ny vorivory tao reo. Tianareo mandidy anay, zay vahoaka. Fahefanana anay vahoaka. Raha fa zay vahoaka miteny, zao zavatra ilainay. De ilainay. Fa tsy hoe anareo fatifatiny administrateur civil, civil pory, tsy hainay pory, boka iza tany fiavia porinareo, tianareo mila miteny hoe zao zavatra tapaka anay, zao zavatra tapaka anay tao. Tapaka porinareo fa tsy tapaka porinay. Zay avy amin'ny faritra. Oka zavatsara pory aminao zany, amboalambola ity, ambany andro ty. Administrateur civil la pory ty. Tapaka porinareo ao, anareo samy composé pory tao. Fa tsy raharehinay ary tsy ilainay. Oka zavatsara pory aminao zany, apitapitao aminazy any ty vidéo ty, zao lukerve mitenany zany. Anao mieritreritra fa hoe zay olo bado. Tengoneninao anao. Administrateur civil. Tengoneninao anao. Anao miefitra hoe zay côté zay mbola azonareo kadikadalaina taonareo bado io. Azonao tsara zany, état unitaire porinao ampidirana anatin'ny tengoneninao any. État unitaire teneninao io, ampidiro anatin'ny tengoneninao any izy. Ataovy mandroso ny verina any izy. Fa tsisy raray porinay, état unitaire anao zany. Ampidiro anatin'ny tengoneninao volanko, ataovy mandroso ny verina any izy.
fa anao mieritreritra fa zay mbola olo bado état unitaire mitovy am centralisme. Mbola volanay baka am faritra, mbola volanay baka am faritra miakatra Antananarivo ao. Ro mila izarizarainareo, zay mila volanay mipetraka aminay, anjaranay ro mandidy otrino amenay anareo Antananarivo ao, satria io tsy vola porinareo io. Tengonenao anao, anao mangala zay olo draba moa mety amitsika eto Madagascar état unitaire. État unitaire zany io mitovy amin'ny état centralisme. Oka zavatsara pory aminao, tengonenao anao ambany andro lay ity. État unitaire porinao zany ampidiro anatin'ny tengonenao volanko, ataovy mandroso miverina anatin'ny tengonenao any izy. Na mefitra zay olo bady pory moa. Zay mila état fédéral, zay mila décentralisation province autonome, fa zay tsy mila état unitaire porinao zany, satria état unitaire io mbola mitovy amin'ny centralisme. Mbola volanay boka ty miakatra Antananarivo dia anareo ro mandidy anazy otrino amenareo anay. Nga zay olo bady pory kindindreny ty. Oka zavatsara pory aminao zany, anao ambany andro centralisme io, administration civile io, tsy anao ro mibaiko anay am zakatakinay zay boka am faritra. Tsy anao ny namanao composé ny vory niaraka taminao pory, ampidiro anatin'ny betroko kelinao io zany. Anao mefitra zay draba, anao mefitra zay draba ke hoe tsy hainay état unitaire. Kindindreninao anao, kindindreninao anao, ataovy mandroso miverina aminao any. Ty koa misy hafatra koa ty, mandeha ministre ny économie sy finance. Oka zavatsara pory aminao koa, anao ministre ny économie sy finance, zay tsy mila 12% budget mandeha amin'ny faritra. Zay tsy mila 12% anao budget mandeha amin'ny faritra, satria io volanay. Zay mila manomboka amin'ny 30% na 50% ilainay, satria io volanay fa tsy volandreninao na volandrainao. Kindindreninao koa anao koa. Anao ministre ny économie sy ministre ny finance, ampidiro anatin'ny lohabenao koa zany koa bory zany ambany andro pory ty. Zay tsy mila 12%, tsy volandreninao io, tsy volandrainao io, tsy volanao io, tsy volanareo am ministère ao io, fa volanay avy amin'ny faritra. Zay mila farany ambany 30% na 50% ilainay budget nay amin'ny faritra, isaka amin'ny faritra. Anao mefitra anao mila manabady pory anay koa anao, kindindreninao anao. Anao ministre ny finance, ministre ny économie, anao mila manabady pory anay pory koa anao. Bory zany amboalambo ty 12% volanay avy amin'ny faritra. Ambony mandiaya amenareo 12% zay isaka amin'ny faritra. Ambony io mandeha aiza, tsy mandeha aminareo Antananarivo ao. Zay aza mila 100% ny volanay ilainay, budget mandeha aminay 100%. Io tsy volandrainareo, tsy volandreninareo, tsy lovanareo, fa io fanananay volanay boka amin'ny faritra. Oka zavatsara pory aminao koa zany, tengoneninao koa anao ministre ny économie sy finance. Anareo bory zany io volanko, anareo mitetiky mila isomasoma jerinay fa tsika zeo 2026 atsika zeo ty. Oka zavatsara pory aminao zany ministre ny économie
sy finance tsy volandreninareo tsy volandrainareo fa zay mila à partir de 30% na 50% raha ilainay koa aza 100% ny volanay budget mandia isaka amin'ny faritra io volanay fa tsy vola porinareo boka taninareo ao volanay zay boka amin'ny faritra izy io hoaninareo taninareo ao io izy io anamboarinareo taninareo porinareo io volanay boka amin'ny faritra io oka zavatsara pory aminao koa zany tengoneninao anao ataovy mandroso amin'ny verinany anareo fa zatra manambanimbany pory anay volanko anareo fa zatra manompa pory anay fa zao ty anareo tsy ambelanay mihinana paraky zay raha mbarako anao ministre ny économie sy ministre ny finance 12% io 12% teneninao io ampidiro anatin'ny forondreninao any ary ataovy mandroso ny verina koa fa tsy vola porinareo ataninareo io fa volanay aty amin'ny faritra io angalainareo aminareo ataninareo any de eo anareo miteny fa hoe ampiakarina 12% zay tsy mila 12% zay mila manomboka amin'ny 30% 50% ary ilainay na 100% volanay tsy anareo taninarivo anareo ndro mandidy amin'ny fanananay zany mahatonga zahay miady décentralisation état fédéral province autonome amin'io zaka taonareo io oka zavatsara pour zany mangala olo mitapy anareo borzany eo volanko anareo mangala olo mitapy état unitaire no mety amitsika eto Madagascar état unitaire apidiro anatin'ny tengoneninao ataovy mandroso miverina administrateur civil apidiro anatin'ny tengoneninao any tsokoro de ataovy mandroso miverina ohatran'ity ary 12% teneninao io andre ministre ny économie sy finance 12% io apidiro anatin'ny tengoneninao any koa ataovy mandroso miverina fa zay mila à partir 30% 50% ary ilainay jusqu'à 100% anjaranay ndro mandidy manome anareo ataninareo vao fa tsy anjaranareo ndro mandidy anay amin'ny fanananay oka zavatsara pour zany tengoneninareo anareo roa amin'ny ralay mangala olo bady pour mangala olo vendra pour bory zany amin'ny boalambo reto mangala olo olo bady pour mangala atsika boka amin'ny faritra karaha hoe atsika olo bady tengoneninareo anareo ataovy mandroso miverinany eto koa za manambara atsika boka amin'ny faritra mibokana atsika miboa atsika miaraka amin'ny banderoly soratinareo état fédéral décentralisation province autonome tsy miankina amin'izaniza tsy miankina amin'ny Tananarivo maleo tena mitsangana atsika boka amin'ny faritra zanaka amin'ny faritra jiaby mitondra banderoly aza miamby fa zeo andro fotoana itsangana atsika mitondra banderoly hoe zahay avy amin'ny faritra zahay mila décentralisation zahay mila état fédéral zahay mila province autonome maleo tena zay fa tsy miankina amin'ny Tananarivo na miankina amin'izaniza zay ndro tokony ataotsika jeudi fa reto borzany reto reo borzany reo misarvendrana reo io reo misarvendrana mitsangana ampanteonandreo fa tsika tsy azo akadalaina pory ampanteonandreo isaka amin'ny faritra jiaby tanora na antitra
na manangina lehilahy mitsangana mitondra banderoly sorato mihitsy hoe zay mila état fédéraly, zay mila décentralisation, zay mila province autonome, fa zay tsy mila Tananarivo mandidy anay am fanananay, am fananatsika boka am faritra, mitongava saina amizay aza maneky fa reo borzan reo mitetika reo io amadika zaka takitsika jereo zaka mitenen'io vlanko io ambany andro lay pour io administration terra civile io jereo zaka tenen'io mbola mila mitetika anompatsika izy jereo zaka ataony ministre io, ministre ny économie, ministre en finance, 12% en volatsika miakatra Tananarivo ao angalaindreo a Tananarivo ao volatsika 100% de hoe 12% de mandia aiza ary len tavela mandia aiza mandia aiza pour zany mangala olo dabapory kindindreny reto mianakavy io anareo mianakavy io centralisme pour io kindindrenareo anareo. Ya miaraba tompoko dia faly miaraba ihany koa ny mpandosy tapaka ny fandaratsika. Salama tompoko. Io mpanatanteraka mahakasika ny tontolon'ny administrateur sy ny fifidianantsika atao anatin'izao fandarana izao. Andriamatorako tondra manana solo fitahina lalaina inona tompoko no votoatina ilay hetsika zay atao hoe fikionan-doha national nataonareo teny Androibe vao tsy ela izay inona no tena tanjona atao anatin'izay. Tsara marena aloha fa tsy ny hevitry ny président synady no entiny eto na ny hevitry ny bureau national ny synady fa ny hevitry ny mpikambana rehetra zany hoe ny prae tokonasa manerana ny nosy nanatateraka assise régionale zay zany hoe dinika régionale isaky ny faritra dia nanatateraka ihany koa assise nationale zany hoe dinika nationale teny Androibe tamin'ny 4 ny volana aprily lasa teo. Dia ny fekevitra rehetra zay tapaka nandritran'izay dinika zay no nentina nakeny amin'ny ministeran'ny fanavaozana mba hampafantarana an'izy ireo hoe inona ny zavatra tapaka nandritran'izay dinika zay natao zay. Zany moa no natao dia mba ahafahan'ny atokonasa mitondra ny anjara biriky sy ny hevitra hoentina any amin'ny fikonan-doham-pirenena zany hoe concertation nationale amin'ny fotoana zay anatanterahana azy. Ka anisan'ny tena zavatra songadina atao anatin'izany dia ny makasika voalohany indrindra aloha ny rafim-panjakana hoe inona ny rafim-panjakana mety amin'ny vahoaka malagasy mety amin'ny Madagascar. Dia maro moa no ny hevitra no votra tao fa rehefa nalaina ambony nalaina ambany dinihana amin'ny antsipiriany ny mety ho lesoka sy ny riska natao analyse forme zany hoe force faiblesse opportunité menace dia toy izao zany no zavatra hita tao. Ny misy atsika aloha amin'izao fotoana zao dia atao hoe état unitaire décentralisé zany hoe raha ny voalazan'ny lalam-panorenany république fahefatra tamin'ny 1 volana décembre taona 2024 dia ambaratonga 3 ny vondrombokaparitra tsy njara-pahefana eto Madagascar ahitana ny faritany ny faritra ary ny commune. Fa ny olana lohatra eto dia tsy mety tanteraka mihitsy ny fametrahana an'izay fitsinjara-pahefana zay teto Madagascar. Mbola hita soritra foana zany fa mivangongo eto Antananarivo aty amin'ny capitale Madagascar ny fahefana. Dia mba ialana amin'izay indrindra no nanaovana le hoe vondrombokaparitra tsinjara-pahefana kanefa ny faritany zay resantsika teo zao dia tsy mipetraka akory kanefa dia voalaza mazava ao anaty lalam-panorenana. Zany hoe misy sady zany le endrika fanitsakitsahana lalam-panorenana, fanitsakitsahana lalàna velona. Ny faritra raha ny voalazan'ny lalàna ihany koa dia tokony ho fidiana ny olona zay hitondra sy tantana zany vondrombokaparitra hitsinjara-pahefana zany. Eo ihany koa ny mpanolontsaina miaraka aminy zay mbola hitantsika hatreto aloha fa tendrena amin'ny alalan'ny filakevitry ny ministra zany lehiben'ny faritra na ny gouvernoura teo aloha zany. Ny commune zay hitantsika dia izy no rafitra manakaiky vahoaka voalohany indrindra amin'izao fotoana zao amin'ny vondrombokaparitra tsinjara-pahefana.
dia mizara ambaratonga izy io misy ny atao hoe commune ambonivohitra misy ambanivohitra dia misy ny ben'ny tanàna misy ny mpanolotsain'ny commune municipale raha ambonivohitra ary commune communale raha ambanivohitra dia ny zavatra hita zany aloha hatreto dia ny fifidianana eny anivon'ny commune ihany no mbola fifidianana misy kanefa raha teo aloha zao misy fifidianana miverina dia tsapatsika fa misy commune 470 tokony anaovana fifidianana miverina mbola tsy tanteraka ihany koa nefa zany hitatsika zany fa mandringa dia mandringa ny resaka fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Inona ny antony na tonga n'le hoe andao aratsika hitra anatin'le hoe état fédéral. Raha miresaka état fédéral atsika dia misy état fédéré maromaro zany ao anatiny ao mandrafitra an'le état fédéral zany hoe Madagasikara zany dia ho vakivakiana firenena ho maromaro. Ka raha ohatra ka tazomina zany hoe isaky ny faritany no mety ho lasa firenena dia amin'izay fotoana zay zany mety misy firenena enina zany eto Madagasikara. Raha ohatra ka hiteny indray zany tsika hoe ny faritra no atao firenena dia misy firenena 420 zany eto Madagasikara. Dia io le lazaina teo hoe isaky ny firenena dia manana ny fahaleovantenany. Fahaleovantenany ara-pitatanan-draharaha, fahaleovantenany ara-pitatanam-bola. Zany hoe manana ny gouvernementany dia manana ny parlementany. Dia alavitsika sary an-tsaina zany raha ohatra ka le faritany zany no lasa firenena enina dia raha ohatra ka ataontsika hoe misy membre gouvernement 20 en moyenne ohatra ny ao anatin'ny gouvernement firenena anankiray dia misy mpikambana gouvernement tany amin'ny 20 amin'ny 100 any zany eto Madagasikara. Ary raha ohatra ka isaky ny faritra indray no ataontsika hoe firenena raha firenena 420 manana gouvernement 20 isany any amin'ny 20 sy 700 any zany isan'ny mpikambana amin'ny gouvernement eto Madagasikara. Hitatsika fa mahavezatra be zany ho an'ny firenena. Mitanjona nefa dia sin'le hoe fahaleovantena ara-pitatanan-draharaha, fahaleovantena ara-pitatanam-bola. Anana no ety manana ny amin'izany ve tsika? Ary fantanina faharoa mipetraka dia zao. Tia akory sanatria kilalao ka hoe andraka andramana. Hoe raha mety dia atao, raha tsy mety dia miverina indray tsika. Satria raha-pirenena ny resaka eto. Ka na ny décentralisation zany nanahirana antsika atao anatin'ny 30 taona mahery. Satria nanomboka tany amin'ny fotoana izay nitondran'ny filozafy Albert tany amin'ny taona 1770 nefa nametrahana zany hoe fitsinjaram-pahefana teto Madagasikara zany. Kanefa dia tsy nety tanteraka. Nanao ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka ny province autonome fa tsy namaha olana satria ny tanjona dia hoe fanjakana manatona sy manakaiky vahoaka. Ny faritany nefa dia lavitra ny vahoaka mipisitraka zany atao hoe asan-draharaha mpanjakana zany eny fotony. Ary zay tsy nety natafapetraka nio faritany io nandritra ny fotoana ampiasan'ny filoha teo aloha. Ny antony dia satria lavitra n'le vahoaka ny faritany dia rafitra azo lazaina hoe tsy ilaina dia ny foanana. Dia lazaintsika teo hoe tsy manaraka ary tsy manaja ny lalam-pandriana. Tamin'ny fotoana tondran'ny filozafy Albert iaho teo dia fantatsika loatra fa nisy an'le lalàna 94 007 sy ny 94 008. Zany hoe tsy ny fitsinjaram-pahefana akory ny ratsy fa ny lalàna izay misy no tsy nampiarina araka ny tokony ho izy. Tonga teo amin'ny fitondrana ny filoha Ravalomanana dia nisy ihany koa ny loi 2004 001 izay namoronana ny faritra 20 izy tamin'izany andro zany. Dia nefa mbola hitatsika amin'izao tsika miresaka izao dia tsy mety tanteraka mihitsy zany fifidianana filohan'ny faritra satria ny olona rehefa mitondra faritra na mitondra vondrom-boaka-paritra sy raha-pahefana anankiray dia filoha ny ilazana azy satria olona voafidy izy. Fa raha olona tendrena izy dia zay natao hoe chef, ohatra hoe chef fokotany, ohatra hoe chef d'arrondissement administratif, ohatra hoe chef de district. Fa raha tokony hoe zany dia tokony misy président de région, tokony misy président de la province. Ary akoatran'izay dia tokony misy ihany koa fidina miaraka aminy ny mpanolotsaim-paritra, mpanolotsaim-paritany izay zavatra tsy nisy hatreto. Rehefa nitondra indray ny filoha rajonary mampianina dia hitatsika efa nisy an'ireny loi organique 2014 018 izay mitovitovy lanja amin'ny lalam-panorenana sy ny loi 2014 020 izay nentina namaritana n'izany vondrom-boaka-paritra tsinjaram-pahefana zany fa dia mbola hitatsika ihany fa tsy nety tanteraka mihitsy izay resaka fitsinjaram-pahefana zay. Ny anarany fotsiny no vaovaina hoe décentralisation administrative, décentralisation effective, décentralisation émergente. Fa tsy nety tanteraka mihitsy. Inona ny antony? Satria 3, 4, 5 farafahabeany enina isan-jaton'ny budget général de l'État ihany no atokana any amin'ireny vondrom-boaka-paritra tsinjaram-pahefana ireny. Raha entina atao sorabola dia eo amin'ny
efa-jato tapitrisa ariary ihany no mba subvention omen'ny fanjakana ho an'ny faritra ao anatin'ny taona anankiray. Iny no sady andoavana karaman'ny mpiasa ao amin'ny faritra no ampandehanana ihany koa andoavana nireo asa zay tena atao hoe subvention d'investissement mampandroso ny faritra. Nefa ny faritra dia fantatsika loatra fa manana vocation développement économique sy social. Dia mazava loatra tsy mamaly an'le filaniny fotony zay satria tsy mitondra fampandroana satria nety manana tsy ampy. De normal be nomena nyreny ataontsika hoe pakina an'izay reny ny faritra fa noho ny tsy fisian'ny nety manana ny tsy fisian'ny vola eo am-pelantanana dia tsy afaka nampanandroso ny faritra zay misy azy ny faritra tsirairay avy. Ka ny azo ambara zany dia zao mba isian'ny firaisam-pirenena satria amin'izao fotoana zao dia malaza sady ty resaka fokofoko ty hafa mihitsy zany no andraisantsika n'le resaka hoe état fédéral. Ny dikany état fédéral zany tsy resaka hoe fivakivakisana ara-poko fa rafitra io, rafitra entina hitondrana ny firenena. Ka tsy mety mihitsy tsika mifanavakavaka satria ary zay no ialana le tsy isian'ny firaisam-pirenena. Fa Madagascar dia ray ihany ary fon'Andriamanitra ho nosy, fon'Andriamanitra ho tokana dia tokony ray ihany malagasy ray tsy mifaky. Ny décentralisation zany tsy ratsy fa ny lalàna tsy nampiarina. Karaha tena hiditra marina tsika amin'le resaka fanavozana dia ndao ary ho ampiarina ny lalàna. Ankoatran'izay dia eo ihany koa ny resaka délimitation administrative sy ny découpage administratif. Aza adino fa reny tompoko dia mbola tarazo tamin'ny andro ny fanjanahantany. Ny vazano namariparitra hoe ny faritany Antananarivo eto katreto ny fetrany, ny faritany Antsiranana eto katreto ny fetrany, ny atsimo ny avaratra ny atsinanana sy ny andrefana. Fa itsika zany raha tena hiditra marina tokoa amin'ity resaka fanavozana ty andeha ho averina ho atsaraina ho avozina zay resaka découpage sy délimitation administrative zay. Raha ohatra ka tsy mety amintsika le faritra 420 afaka mpina ny isany zay mampety atsika any amin'ny concertation nationale tsika manapaka an'izany satria souveraine io masy mandidy io rehefa masoso matsara ny voaka malagasy zay no tanteraha. Eo ihany koa ny makasika ny commune. Rehefa hitatsika fa tsy ampy tokony amorona commune vaovao tsika dia mamorona commune vaovao. Fa kosa voalazan'ny lalàna dia hoe à chaque niveau na décentralisation dia tsy maintsy misy niveau na déconcentration. Amin'izay fotoana zay raha mipetraka amin'ny faritra dia tsy maintsy misy ny préfet solo tena mpanjakana maefa manara-maso an'ireny vonim-boakaparitra tsy nizara-pahefana reny eny anivon'ny faritra. Raha mametraka tsika commune dia tokony misy zany ny lehibe ny district manoana sady manampy manara-maso manao contrôle de légalité an'ireny vonim-boakaparitra tsy nizara-pahefana reny. Fantanina mipetraka dia hoe manao ahoana raha zany makasika ny fokotany. Ny zavatra tapaka nandritra ny dinika régionaly sy dinika nationaly zay nataony tokonasy io dia namaritana hoe aleo ihany aloha hijanona ho subdivision administrative de base ny fokotany satria io no rafitra manakaiky vahoaka hanatanteraka ny politika kapobeany fanjakana. Fa raha ohatra moa ka tsy eketsika zay rehefa ao anatin'ny concertation nationale fa hoe alao ny fokotany ho tafitra ho isan'ny vonim-boakaparitra tsy zara-pahefana. Amin'izay fotoana zay zany tsika dia voatery tsy maintsy manisy rafitra hafa eo ambany ny fokotany. Mety ho ataontsika hoe secteur ve, mety ataontsika hoe parcelle ve, mety ataontsika hoe quartier ve, sa mety ho ataontsika hameau na village arakaraka zay mety antsontsika azy arakaraka ny ambanivohitra sy ny ambonivohitra. Fa ny zava-dehibe zany dia ny politika kapoben'ny fanjakana tompoko dia tsy maintsy misy rafitra manatanteraka azy. Ka raha ohatra ka tsy eketsika fa ho fokotany nantanteraka an'izay dia atsangana zany rafitra vaovao. Fantena mipetraka dia ty moa ve manana ny oety manana ny amin'izany tsika handoavana ny karaman'ireo olona reo satria amin'izay fotoana zay zany ny fokotany anankiray mety ahitantsika secteur 10 ohatra. Zany hoe hitombo avy 10 eny, avy 20 eny, avy 30 eny ray zany ny isan'ireny secteur na quartier reny manerana Madagascar. Amin'izao fotoana zao nefa roa alina latsaka kely nisan'ny chef fokotany, nisan'ny fokotany tsy voaloha ara-potoana ny karaman'ny chef fokotany sy ny lefiny. Misy arere mandritra ny 5 volana, herintaona, 12 volana. Ina mahatonga an'izay tsy ampy ny enti-manana. Ary fanoa manaraka an'izay dia misy le ataontsika hoe orthodoxie financière. Voatery tsy maintsy manaraka ny engagement zay ataon'ny ministère ny ati-tany ny fandoavana ny tampo-karaman'ny chef fokotany sy ny lefiny. Dia zay zany no zavatra ho resantsika eto raha ohatra ka mety amintsika dia alao mba hijanona ho subdivision administrative de base ihany ny fokotany. Zany hoe rafim-panjakana eo ambany fahefany lehiben'ny boriboritany sy ny lehiben'ny district zay solo tena mpanjakana.
natao hanatanteraka ny politika akapobean'ny fanjakana fa mba himotivena an'ireo olona reo kosa dia tokony akarintsika tompoka ny tambo karama satria kely dia kely loatra. Maninona raha atao raha ariary karaman'ny sefokotany 10,000 ariary ny karaman'ny lefitry ny lehiben'ny fokotany dia atao faran'izay malaky ny fandoavana an'izany mba tsy hita rehetra mba ahafahany zareo manatanteraka an'izany asa fampandrosoana marina tokoa eny foton'izay. Raha izay nambaranao izay tompoko a tsy ho fidiana intsony ve zany ny sefokotany. Manarak'izay raha hiditra amin'ilay atao hoe décentralisation effective isika dia manahoana ny fijerenana zany atao hoe fandriampahalemana maharitra izany ohatra ireny trankanisa tany mananjary reny a zay tonga hatramin'ny fanapahan-doha. Inona no azonao ambara mikasika izay to? Ya ny fekevitra zay lazany eto araka ny napatsevina tery am-piandohana dia fekevitra ny namana rehetra zany hoe tsy zaho filoha no miteny fa feon'ny prainy tokonasa no etoketo. Ny didim-panjakana 7,7valonjato no didim-panjakana mifehy fokotany. Voalaza ny didim-panjakana io zay mbola tsy abrogé lohatreto fa mitovonana sy napina dia fidin'ny fokon'olona ny olona zay tondra ny fokotany fa kosa tendren'ny solon-tenam-panjakana mahefa eny fotony dia tsisy zany fa ny lehiben'ny distrika. Zany hoe ny fahefana dia fahefam-bahoaka avy amin'ny vahoaka ary natao an'ny vahoaka dia alohan'ny vahoaka no ametraka ny olona zay fantany fa afaka hitarika sy hitondra n'izany fokotany zany. Ny zavatra takiny fotsiny dia tsotra mba farafaratsiny kosa mba olona mahay mamaky teny sy manoratra no atao lehiben'ny fokotany ary zay no mahasarotiny an'izao fitondrana fanavozana zao satria tsika te hanova zavatra ho amin'ny tsaratsara kokoa dia aleo mba asina fepetra ihany le fanaovana ny asa mpifidianana eto Madagasikara na hanao sefokotany zany na hanao ben'ny tanàna zany na hanao solombavam-bahoaka zany dia aleo mba asina fepetra ihany. Tsy sanatria akory fanilikiliana na tsy fanajana ny etika demokratika zany fa tena fitiava-tanindrazana marina raha tiatsika ny tena hoe handroso hampandroso an'ity Madagasikara mamitsika loatra ty ny faritra rehetra eto Madagasikara ny commune rehetra eto Madagasikara ny fokotany rehetra eto Madagasikara dia aleo mba olona manam-pahalalana manam-pahaizana no fidina mba hitondra hitantana ny rafim-panjakana mahefa rehetra eto Madagasikara satria taratasany no kirakiraina ka ahoana moa ny olona tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra no ampanaovitsika ohatra sefokotany dia andeha amin'ny lohan'ny ve ny fandehanan'ny asandrara eny anivon'ny fokotany ohatra n'izay koa ny ben'ny tanàna manina raha mba tsitsika kritere mba farafaratsina ohatra hoe BPC ny ambonin'izay tsy ferana ohatra ny hoe ny manao député masivy kritere mba farafaratsiny hoe baccalauréat satria olona hanao lalàna ny reo olona reo eny anivon'ny antemera-pirenena lalàna zay iankina ny fiainany malagasy manontolo dia tokony olona mba mahay matakadavitra kosa mba manana faripahalalana mba farafaratsiny farafahakeliny zany resako zany mihoatra n'izany arabasoa arabatsara. Ny fanontaniana faharoa mahakasika ny resaka fandriam-pahalemana araka ny tenena teo ny préfet sy ny chef de district dia solon-tenam-panjakana mahefa eny anivon'ny faritra préfet de police ny chef de district ry zareo reo dia président ny organisme mixte de conception na le ataontsika hoe OMC. Io lalàna io dia tokony avozana sy hatsaraina ihany koa satria fotoana ny fanavozana zao le décret 84/056 zay navozany décret 2002/052 tokony avoziny izy io satria fotoanan'izao ny OMC zany dia rafitra natao hanapa-kevitra organe de conception fa ny mpanatanteraka kosa dia ny EMO état major mixte opérationnel zany hoe eny anivon'ny faritra zany dia misy ny ataontsika EMO raiky eny anivon'ny district misy ny atao EMOdiste ny national moa dia ny prime ministre de gouvernement no tantanazy EMONAT ka io EMO io matetika ary amin'ny akabeazany zany dia ny gendarmerie zany no tatana anazy fa tsy voatery fa miovaova arakaraka ny situation sy ny circonstance. Raha ohatra zao ka amin'ny tanàn-dehibe ohatra n'Antananarivo capitale de Madagascar sy ny any amin'ny renireny vohim-paritany reny zay grand centre urbain na eny anivon'ny faritra ihany koa arakaraka ny zavatra misy hoe ao teo dia mety ny polisy indray no mitantana sy mifehy an'izany EMO zany fa ny any ambanivohitra dia matetika dia ny gendarmerie foana ny anivon'ny district ny commune zareo zany ny tena mifehy zany EMO zany dia ny ataon'ny EMO dia manatanteraka ny fanapahan-kevitra rehetra zay mitinapaky ny OMC
ary ny fahatelo ihany koa dia mety ho ny miaramila no manatanteraka ihany koa mety ho lehibe ny UMOU amina situation d'exception zany hoe amin'ny vanim-potoana manokana laza rehetra teo zay sy ny misy hoe fanatsarana situation d'exception état d'urgence dia afaka atao tsara mihitsy amin'ny fotoana zay voalohany isinady miaramila no mitantana indray zany EMO zany ny tanjona zany dia ny fiara-miasa eo amin'ireo herin'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena na ny FDS miaramila ny gendarme ary polisy eo ambany fitarian'ny sotenam-panjakana amin'ny autorité administrative azy mametraka fandriam-pahalemana na tanàn-dehibe na ambanivohitra voalaza teo ny resaka fanapahan-doha ny OMC dia tsy manapa-kevitra samyrera fa miara-miasa ihany koa amin'ny olom-bofidy any atoerana ao anatin'izay ny solombavambaoka sy ny beny tanàna eo ihany koa ireo ray aman-dreny zay ataontsika hoe volovolo amin'ny tany loloavina ao an-tampoloha sojabe ampanjanaka lonaka andrianona sy ny maro samihafa ny ataon'ny OMC zany dia miara-miasa amin'ny herivelona rehetra zay misy any an-toerana mba hahafana tena mametraka marina an'izay fandriam-pahalemana maharitra zay eto amin'ny tany sy ny firenena na ny anivon'ny fokotany zany na ny anivon'ny commune na ny anivon'ny distrika na manerana ny faritra mba ho fampandrosoana ny Madagasikara ray mantoko efa mamarapara ny fiarana sady isika ndray matorako tondramanana sy lofitahina lalaina maro amin'ireo tanora GNZ mbola mitaky atrano moa ny fandravana ny rafitra ary isany zany ty CHAΗNE ity ianao nefa niatrika an'izany atao hoe fianianan'ireo mpikambana vaovao inivon'ny CHAΗNE ary dia efa misy ve zany ny fandinianareo an'izany tao anatin'ireo fikoanandoro eo sy ny fanatsarana ity tontolo ity satria dia miteraka resabe tokoa tompoko voalohany aloha dia miaraba an'ireo le namana misy enina mianadamianaka zareo no nanao prestation de serment androany tato amin'ny fitsarana tampony eto Anosy Antananarivo ny voalazany dity aman-dalàna manakely moa dia mialohany andraisana andraikitra satria andraikitra ambony eto amin'ny tany sy firenena zany mikambana ao anatin'ny voamera maleo tena misana fifidianana zany dia tsy maintsy aloavana fianianana dia miaraba zareo satria dia vita sotosa somatsara zany ary dia mirary ihany koa mba aleo alasa zareo efa be amin'ny fanompoana ny tanindrazana indrindra fa amin'ny fikarakarana ny fifidianana zay tena andrasany be somaro eto Madagasikara ny sinady manokana zay soloko teny eto amin'ny mafoloa dia miaraba ny izy efatra mianadahy zay mandrafitra n'izany birao maleo tena misana ny fifidianana zany satria dia fiera ny tokony asan'ny administrateur civil manana namana efatra be zao mandrafitra n'izany voamera maleo tena misana ny fifidianana zany dia eto dia te ilaza sady any amin'ny fanakianana zay ataon'ny namana administrateur civil ao anatin'io voamera maleo tena CHAΗNE io oka re tompo mba tsy ho tsaraintsika amin'ny foniny boky fa amin'ny ao anatiny le olona mbola tsy niasa koa dia tonga dia voatazanina dia tombanana ho ratsy tsy sanatria akory voasary tsy misy voizy io ka omena mitsangana fa matoa ny fidin'ny rafitra isolo tena azy dia ny fiarahamonim-pirenena zany dia fantatry zareo loatra fa manana ny fahaiza-manao manana ny fahaiza-mitarika ary manana ny fahalalana manokana mahakasika an'izany fifidianana zany ary ny traika efa tsy very satria io olona io dia efa avy préfet efa avy chef de district tamin'ny toerana maro samihafa teto amin'ny tany sy firenena dia zaho mino sy matoky fa vonona ny tondra avoavo kokoa ny letan'izany fikarakarana fifidianana zany eto Madagasikara inona hoe ianao no tokony atao mba ho fanatsarana ny rafitry ny fifidianana eto Madagasikara zay aloha mahita zany fa raha ny antoko politika eto amintsika zao dia efa mandeha ny amin'ny 300 mahery ny isany ny voalazan'ny lalàna zay mifehan'ny antoko politika nefany 2015-002 dia tokony hanao kongresy mba hafiry amin'ny antoko politika tompoko no manao kongresy ary manao tatitra mazava ny amin'ny ministera ny atany tsisy ary ny antom-pisian'ny antoko politika dia miatrika fifidianana rehefa tonga ny fifidianana na be ny tanàna io na solombavambahoaka io na filoham-pirenena io mba hafiry amin'ny antoko politika zay misy 300 mahery zay no manatanteraka sy mandrotsaka olona ho toanana amin'ny fifidianana tsisy ka rehefa sady tsy mandray anjara amin'ny fifidianana ianao tsy mandray anjara amin'ny fanabeazana olom-pirenena ianao dia tsy manao kongresy ianao za kosa zao no mahita hoe tokony ho fanana reny antoko politika reny satria tsisy antony ilana azy ka ny zavatra tokony atao zany zao dia ny fanavozana ny lalàna mifehan'ny antoko politika raha izay faharoa miresaka CHAΗNE tsika
dia tokony avozina io CHAîNE io satria dia niteraka resabe izy teo. Ny mpikambana amin'ny CHAîNE mihitsy zany no tokony asiana fanavozana sy fanatsarana. Ary isaora araka voalaza teo fa misy efatra ny administrateur civil ao fa raha tena tokony ho izy dia izy rehetra mihitsy dia tokony administrateur civil satria ny administrateur civil topoko no nianatra makasika an'izany fifidianana zany. Mialohan'ny fifidianana, mandritra ny fifidianana, aoriana ny fifidianana. Tokony ankinina sy apetraka amin'ny olona izay nianatra makasika ny fifidianana raha tiantsika tena handeha marina tokoa araka ny tokony ho izy ny raharaha-pifidianana eto Madagasikara. Ny mpitsara dia natao hanara-maso ny voka-pifidianana. Ny contentieux électoral zany any amin'ny mpitsara ny manao an'izany. Fa ny fikarakarana fifidianana dia aleo omena ny administrateur civil anaovany azy fa hainay io ary vitanay. Misy miteny hoe omeo ny ministèren'ny atitany ny fikarakarana ny fifidianana. Tsisy maharatsy an'izany, zavatra efa niainantsika teto zany. Ary zay dia masama manome toky fa vitanay io raha omena anay satria efa zay foana ny karakarana io hatramin'izay. Fa ny olana tsy afena tamintsika dia ny fanaratsiana hoe mpangala bato ny ao amin'ny ministèren'ny atitany dia zay ny antony nananganana ny voamera maleo tena misana fifidianana ray zay. Faharoa, eo ihany koa ny tsy fananana noetimanana fanamiatrika fifidianana. Araka le lazantsika teo nisy fifidianana noverina zao communaly 420 dia nanoetimanana amin'izany raha tsisy dia tsy nitaterana mihitsy le fifidianana. Tapitra ihany le feptom-piasana 4 taona teo aloha zay feptom-piasana be tanàna sy mpanetsoan'ny commune tsy nitaterana mihitsy le fifidianana verina. Inona ny antony? Tsy nanambola ny fitondram-panjakana. Dia zahay zany miteny hoe satria inona zava-misy amin'izao fotoana zao anisan'ny conditionnalité fepetra manokana apetraky ny mpamatsy vola na mpiara-miombonatoka hoe omeo ny voamera maleo tena misana fifidianana io fifidianana io mba hahafahanay manampy. Zay le hoe basket fondy. Hitantsika loatra fa hatramin'ny fanotana ny bulletin unique ara dia mbola atao any Afrika Atsimo ary dia ny mpiara-miombonatoka amintsika amin'ny alalan'le basket fondy no miantoka ny fandaniana rehetra amin'izany nefa dia fifidianana araka ny voalaza teo dia hoe affaire d'État raharaha-pirenena. Raha ny tokony io zany raha ohatra ka manana etomanana zany ny fanjakana dia vonona tokoa zay omeo ny ministèren'ny atitany io dia aleo tanteranay. Fa raha ohatra ka tsy manana positsika dia tsy maintsy misokatra amin'ireo mpiara-miombonatoka reo zany dia aleo omena ny voamera maleo tena misana fifidianana. Fa amin'izay fotoana zay kosa le mahatena hoe indépendant le CHAîNE eny tena tsy ampy satria ny zavatra nisy hatramin'izay dia mitanao mangataka amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny ministre zay misana sy mitatana ny fitantanam-bola ny voamera maleo tena misana fifidianana dia tsy mipetraka mazava loatra amin'izay fotoana zay le hoe fahaleovantena. Fa raha tena tiantsika tokoa tena hoe haleo tena ara-pitantanan-draharaha io CHAîNE io dia aleo izy aleo tena ihany koa ara-pitantanam-bola omeo azy no entimanana rehetra ahafahany mikarakara ny fifidianana. Ary eto dia mitena maha président ny syndicana ny synady dia faly raha ohatra ka misy ny CHAîNE ny antony dia zao mba hahafahanay mametraka ireo lamana zay tsy tafiditra ny ministèren'ny atitany any amin'ny voamera maleo tena misana fifidianana. Zao dia efa misy efatra ny eny anivon'ny bromartry ny CHAîNE fa akoatran'izay ihany koa dia misy ny secrétaire exécutif adjoint ireo tale marobe ireo ratsa mangaiky ny CHAîNE any anivon'ny faritany sy ny faritra dia administrateur civil avokoa. Ka ny fisian'ny CHAîNE dia mamaolana ny syndicat amin'ny fametrahana ny namana amin'ny toerana tokony isy azy any amin'ny faritra sy eto amin'ny faritany. Lasaka trano an-trano izy ity Andriamatoa président satria efa nisy mantsy administrateur civil ary fantatro tsara angamba fa ny folohan'ny CHAîNE amin'izao dia administrateur namanareo ihany ary tato anatin'ny atitany ka sao dia mba hoe tokony ho averina any amin'ny atitany ihany zany mbolina raha izay no azo ilazana azy asa ahoana ny fanazavanao mikasika an'izay? Iany io moa zany ohatra ny hevitra rehetra ihany hevitra terabary hevitra samamoaka ny ampony ny olona tsy tokotokony aloha zarazara ny hevitra ny maro matakadavitra dia izay aloha zany mba zavatra tapaka ny be sy maro nandritra n'le dinika régional sy dinika national dia izay no ampitany ary izay no entina makany amin'ny fiponan-doham-pirenena. Fa izay akory tsy miteny hoe ny anay no fanaperana na hoe tompo-teny fantatra ohatra ny antsikely bezarana tsy izay ka fa hoentina any amin'ny concertation nationale dia izay zavatra tapaka any amin'ny concertation nationale izay no tanterahantsika rositsika tsy memotra. Omena 2 minitra ary ianao miezana izay atao hoe voalaza rehetra teo izay sy ny fanatsarana izay tontolo hoentina makany amin'ny fikonan-doam-pirenena Andriamatoa voalohan'ny synady. Ilaina ve ny fanovana rafitra? Toko tapaka avy lahy mitongilana zay tsy mety harenina.
vararaka ambalaparia ombay mitsipona ombay maniliky marina zany ndao anova rafitra fa raha nova rafitra vetsika io na ovaina impolo aza rehefa tsy miova ny toe-tsaina de tsisy dikan'izany andeha aloha avozina ny toe-tsaina ny toe-panahy mba tena ho marina atsika matahotra an'Andriamanitra zay le hoe tsy ny loha samangina nojerena fa Andriamanitra matahotra ao tapiny loha aoka ialana ny resaka abus d'autorité, abus de fonction, abus de pouvoir manao ny kely tsy mba mamindro manao sika ny kely ny kolikoly dia anisan'ny tena fosotra manimba ny firenena fanetry be ny firenena de ialantsika zany fa ny olona aloha mila miova amin'ny fitondran-tena ary ny mpiasa-panjakana dia voafehan'le statut général en fonctionnaire loi 2003/011 sy ny décret d'application an'izay décret 2003/1158 makasika ny règle d'éthique et de déontologie ny agent de l'État raha ajaitsika arabaky teny ny dinida mandalana rehetra zay mifehantsika mpiasa-panjakana dia za mino ary za matoky fa iova tokoa Madagasikara ary iova ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany hatrany